Fa mitaterahana ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny tranobe ny baolina kitra tetsy Soraka ny fifanarahana teo amin'ny orinasa italiana Garman sy ny comité de normalisation amin'ny fampiakanjona ny ekipa pirenena malagasy na ny Barea ny Madagasikara manomboka eto zany dia tsy hanao Nino Sport, Nino Design sy Adidas intsony ny Barea ny Madagasikara fanao an'ity marika italiana Garman ity raha ao anatin'ity fanadihadiana ity izay fifanaovan-tsony fanaraha miara-miasa izay teo amin'ny comité de normalisation sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny Garman. Rehefa avy nandalo ny marika Nike, Nino Design, Adidas tao anatin'ny taona vitsivitsy dia fantatra izao fa ny marika Garman indray nosaloran'ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra na ny Barea ny Madagasikara. Misabotsy tolakandro teo teny amin'ny tranobe ny baolina kitra Soraka no nanatanterahana ny fanaovan-tsony fifanarahana teo amin'ity orinasa italiana ity sy ny comité de normalisation izay mitantana vonjomaika ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Fanamiana telo karazana miloko maitso, mena, fotsy moa no natolotra ity orinasa italiana ity tamin'izany. Ireto fanamiana ireto izay ahitana sarina aloalo, ravinala, romby izay marika ahafantarana ny firenena malagasy. Arak'izany dia ireto fanamiana telo karazana ireto nanaovan'ny Barea ny Madagasikara nandritra ny dingana famarana ny kanina 2024 tao any Egypte. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa nifanaraka tamin'ny Garman ny ekipa pireneny Burundi izay miray vondrona amin'ny Barea fanao ity marika italiana ity amin'ny kanina 2024. Maro moa ny fanehoan-kevitra nivoaka tao aorian'ity fifanarahana nisy tamin'ny mpampiakanjo ny Barea ity. Tao ireo nanakina ary nilaza fa tokony nijanona tamin'ny marika Adidas ihany ny ekipa pirenena malagasy. Misy ihany koa anefa ireo nidera ny ezaka nataon'ny comité de normalisation manoloana izao fitadiavana mpiara-miasa vaovao izao.